Mahafaly ny ekipa mavitrika eto andohan'ny lakaka ny manolotra ho anao tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe ilay fanahy tavela teto an-tany. Tantara nosoratany Andria Tsiperaniaina Steve. Ireto avy ireo nanome ainan'ny tantara: Jean Noël, Joro, Mertine, Mirina, Tolotra, Faby ary nomena ny fandresena Zina Tenaina. Tompony andraikitra sy mpanatodosa nomena ny fandresena. Ny teo amin'ny lapony teknika Joro Andrianirina. Oay, ary tena variana be za zany a. Amin'ny filma zao amin'ny 2 ora tolakandro amin'ny 3 minitra ny répétition. Fa ny nalasa ny saiko teo zao dia Isarika, tovovavy anankiray tsara tarehiny sady tsara fanahy. Maro ireo tovovavy nandalo teo anatrehako ary tsara tarehy ihany koa, fa mbola tsisy nanaitra ny fitiavako. Fa Isarika ihany zao no mitady amolay fitiavako mbola matory. Isarika nefa zanak'olona tena azo lazaina fa manan-karena. Misaotra ny dada sy neny aloha za fa tafita tamin'ny fianarana ary mba nahita asa izay tena azo lazaina fa mba tsara ny karama. Za ty koa tao lasa saina eto fotsiny fa aleo hiomana amin'izay andeha hanao répétition. Ohatray, ary tsy Sarika very apitria? Andraso hoe andehanako eny. Sarika, Sarika. Iza koa za miantso anazy any? Manao any Sarika? Salama Andry, ay moa ianao le niantso ateo? Miheveriko fa tsy aheno mihitsy. Fa ngandry tsy andeha anatrirya? Efa hitanao mandeha io zako, ianao koa mba manatsafa? Tena mahafinaritra ary Sarika, ianao le... Ale maninona ary Andry fa tsy azoko a? Ianao le mihira. Si, ianao ara tena mahafinaritra rehefa mitendro. Sarika, raha mba fantatro mantsy ny atao boko ato a. Tena azoko an-tsaina ry Andry a, fa maninona ry Sarika? Fa za nge tsy afaka mifankatia aminao e. Fantatro Sarika ary ve hoe tia anazy a? Ohatry ny hafahafa sa mivaly teniny zany a. I Andry a, toa lasa saina be ianao. Ka tsy azoko aneny tianao ambara teo e. Zao ry Andry a, za nge tereny dada sy neninay araka amin'izay lehilahy tsy tiako izay e. Fa izy zany ry Sarika? Any izy ihany e, Erika ny anarany. Mpanan-karena be zay a, nefa nito tsy miraika aminy e. Ny fitiavana ny aloha tsy voavidy vola. Za aloha tsy tonatra ny vehivavy rehetra e. Tsampako aloha fa misy olona tena tia sady tiako koa any e. Fa izy ny olona tianao zany ry Sarika? Fa maninona ianao ny totaitra ry Andry a? Aza mieritreritra lavitra moa e, ianao zaniko. Saingy manange za ry Andry. Za nge tsy afaka ny anohatra ny dada sy neny e. Dia inona zany no ataontsika ry Andry a? Ay ve i Sarika ty manam-pitiavana ahy e? Tena tsy mba napoiziko a. Saotra n'Andriamanitra fa nivaly ihany ny vavaka nataoko. Indrisy anefa fa hiady hatramin'ny farany ahy e. I Andry a, toa lasa saina be ianao e. Toa tsy valianao mihitsy le fanontaniako teoko. Le hoe ahoana moa izay ry Sarika? I Andry a, tena tia marina ve ianao sa nieritreritra ho diso? Tsy diso ianao e. Tena tianao marina aho. Fa ianao aloha tsy haiko a. I Andry a, hatramin'ny nahitako anao voalohany a, dia fa nitsiry tato-poko ilay fitiavana. Ny vatako aloha no azony dada sy neny ananana fahefana fa ny foko kosa ho anao irery ihany. Misaotra anao ry malala ny foko a. Aleotsika hiady fa tsy maintsy mandresy e. I Andry a, toa mampahery aza ny teninao izany. Fa hiezaka ihany aloha handresy lahatra ny dada sy neny e. Fa raha amiko aloha ny fahitany dada sy neny ianao dia mety hampiova hevitra azy.
ohatrany tsy ao mihitsy eny izany répétition androany zany. Iandry sy sarika izay mba tenaina moa zany tarika ohatrany tsy ao mihitsy. Iandry a! Ahoana tompoka? Fa inona ny zavatra mahazo anao ohatrany tsy mandeha amin'izay laona eny izany zava-maneninao zany? Tena ohatran'ny miasa saina be Ramose. Aleo rangaha ravana ny fotoanantsika androany dia aleo amin'ny herin'iray. Tsy maninona Ramose raha izay ny hitanao fa mety. Aleo manaraka atao tsaratsara indray. Tsy fomba ny andro ny nandeha aloha rehefa mirava toy izao ny fianaran-kira. Fa naninona ary iny ndasy fa arako hoe ohatra fa lasa nakaiza ary izy teo, vaingana kely teo ny izy ny hitako ary izy ary zany manampina amin'ny masoko izany fa izy zany Za ihany tiry malala. Sarika, sitrako ve raha andeha hitsangatsangana Iandry fa izany ve anontanianao fa aiza ny andeha sady toa amin'ny 10 eny tsika vao mirava nefa izao mbola mifiry sady mbola mananatindray nge tsika fanolorana avy ty Mino fa tianao raha ny atsimba zaza. Ary iza koa ary le tovolahy nitazatazana anay sy Sarika teo iny. Ary nakaiza ary izy teo? Be olona loatra koa tena lakely aty ka manjary lasa tsy tazana ntsoniko. Naninona ary tsika sy anao zao vao mifankaty Iandry efa ela nge tsika no mifankaty fa saingy zao tsika sy anao vao mifampitantana. Sarika, za koa ane mbola tsy mifankaty tamina tovovavy na dia indray mandeha ary ianao zao ny voalohany. Way, efa amin'inona nge zao ry Andry? Tena satroko ny araka aminao ry Andry fa saingy tsy maintsy mody aho zao mahasiaka izay dada sy neny Eny raha havako, satroko foana tsy hisaraka aminao kanefa tsy maintsy ary tsy maintsy hanaritra anao koa zao. Nefa tsarovy zao teniko zao, tsy hanambady mandrakizay aho raha tsy ianao ry Sarika ny lasa vadiko. Tsoriko aminao fa 520 taona zao ary tsy mbola nanan'olon-tiana talohanao. Zany ve ry Andry? Madikisa ianao fa ataoko izay ahasambatra anao. Sarika, apikiry anao azafady. Fa ahoana izay ry dada? Fa iza le tovolahy nanaritra anao teo am-bavahady teo iny? Inona ary no valiko any dada? Ndraso fa hitako. Namako fotsiny iny ry dada. Tsaraika mantsy izay vao nirava dia tsy natokana za dia niangavy azy. Ay everiko fa tovolahy fanadala taminao fa sao mantsy sika fa baraka amin'ny erika. Ty ilaingako marina. Neny mba fivetivety kely ingenao azafady fa misy zavatra ho teneniko an'neny. Fa ahoana izay ry anaka? Petraha mihitsy aloha neny ka neny ve mitsangana dia aiza ny resako an'izany? Mainto any resaka ao ry anaka fa miaino anao Hita neny moa iandry fitendry zava-maneno ao am-piangonana iny. Fa ahoana ry anaka? Mifankaty izahay. Ahoana tsara hoe ry anaka dia ahoana raha fantatry rainareo zany? Efa namepetra nge ry anaka ny rainao fa erika ihany tsy maintsy vadinao Tsy haiko ry neny fa tiako iandry Hita neny eno kely nge fa ho tantarako amin'eny ny fomba ny fankatiavanay Dia saizay ry neny momba anay sy Andry Ay ve anaka, fantatro tsara raha iandry ny toetrany aloha dia tena laniko tsara mihitsy fa rainareo no asa na solo fa iresaka amin'ny ihany dia ho iteo Tena faly be neny tena reny tokoa ianao sambatra manananao
andao amin'izay reny ny atoro fa alina ny andro sady misy resaka ifanaovako aminao e. fa resakinona indray zany reny fa zange efa tena te atoro be. Hitanao jeleo ny ankizy andeha amin'ny safidiny fa tsy terentsika fotsiny izy araka amin'izay olona tsy tiany. Tena marina zany reny fa hitanao matsika tamin'le sahirana be taloha iny dia nindrana vola be tamin'ny erikany e. Nindrana vola hoe rainy? Hay tokoa moa mbola tsy niteneniko ianao eno hoe afa ho tantaraiko anao. Nindrana vola 100 tapitrisa tamin'ny erika nefa tsy nety le aferana anaovako an'le vola ka banky aho tezitra mafy erika tamin'izay dia saika nogadraina. Ahoana tsara hoe rainy toy izany resaka ao izany fa tao mahaliana. Eno hoe anefa izao ny resaka e. Tena mengavy re erika fa tady hevitra ny amerenako ny volanao e. Ka tena tsy hoverinao mihitsy iny volako iny na tiandeha ambany lohanao aza atao an'izany moa erika fa inona ary mba azoko atao? Zao ary ty misy fifanarana kely raha mety aminao. Eny vonina ny anatanteraka azy raha azoko atao. Zao ary ka eno tsara tiako iny sarika zanakao iny raha omenao vady ka raha manaiky ianao dia foko ny trosako any aminao ary mbola piko 100 tapitrisa indray ary navotanao ny fiainanao. Raha tsy manaiky nefa ianao na ianao maty na ianao migatra mandra-pahafatinao. Dia izay reny ny resaka tamin'izany fotoana izany dia mba ataovao aminao ny toerako e. Ay verainy nisy an'izany ka nafeninao tamiko. Manina moa raha alohan izany vola izany ny volantsika any amin'ny banky eny misy 2 miliara e. Mahaloa azy tsara mihitsy izay. Zany ary atao mbola misy ambiny fa tsy laniko. Efa nataoko izany reniny fa izy mihitsy no tsy nety. Hoaingana mihitsy ny any resaka taminy fa averiko avy roa eny ny volana fa izy ny tsy nety fa izao ny tenenina. Pafiry ny volaka raha ngasy vola kelinao dia na ary fifanarana dia fifanarana. Rehefa tsy lasa vatika sarika dia misokatra anao ny varavaran'ny fasana. Dia izay ny teniny reniny tsy hitako mihitsy izay atao. Mila hovako mihitsy izao ny lohako. Maharaina indray ity ny andro ary sarika ve mbola tsy mifoy ihany andaso jerevako. Hay ve neny efa mifoy zaho efa mikarakara sakafo atao an-dakozia fa bonjour aloha neny. Manao nandry neny aza tantaraina amiko tsony resaky nareo sy dada tamin'ny alina iny fa efa henoko daholo. Anaka fa maninona ianao no mihaino resaka olon-dehibe ohatra izany? Ianao tsy mahalala fomba izany angano ny tezananao. Mifona ary neny te hainy valitenin'ny dada ny momba anay sy andry kanjo lasa ny tsiambaratelo indray no henoko nefa tsy manameloka ny dada ary neny fa taiza moa ny toerana nisy atsika mianaka raha toa ka nigadra teo dada na maty fitiavan'ny dada atsika nanaovany an'izany ry neny dia ahoana izany ny momba ny andrikely sarika sa aloha tena malahelo azy iny? Tena mamin'ny foko tokoa iandry ry neny nefa tsy mba nolasainao tamin'ny dada akory ny momba azy fa tao resaka hafa ny resanao taminy. Ka tsy izany eny anaka fa sarika andana aloha jerevy izany olona mandondony izany. Eny ary neny fa ho jereko manao ahoana tompoko? Manao ahoana kineny aza sina hoe tompokotopoko izany fa atao hoe erika fotsiny tsika isindrigna efa atao mariazy amin'ny volana juin nga tsy nilazain'ny dadanareo andry izany. Mbola tsy naheno an'izany ramose dadanay tsy niteny an'izany somba misangy ara anao ramose. Tsy misangy afa ianao mihitsy ny tena tsara vitana be. Tsy azoko. Anisan'ny olona tena manan-karena indrindra eto Madagasikara ny tenako ary mbola tsy manambady ka izay no nahatonga na niteny teo hoe tsara vitana ianao satria ianao ny alaiko vady. Zao ramose za tsy mitady olona mpanan-karena fa efa ampiaza iarina ny ray aman-dreniko ary tsy olona toa anao izao no tiako. Maninona ary kiala kely ty mila miresaka amin'ny dadanao zao dia zao atsoa izy dia lasa ianao mandeha Dada, tady avy nerika hono ianao miandry ianao amin'ny salon ao izy. Eny fa ho avy aho anaka. Manao ny erika inona no mba vaovao no entiny se? Andao misy tsika isanao ato amin'ny fiarako ato fa misy zavatra tsy milamina. Andao ary ka hoeta ary zato resaky ny sepa meno ny se valio fotsiny ny fanontaniako iza le bany niaraka tamin'ny sarika io maly tolakandro tokony tamin'ny 4 ora iny
ahoana tsara hoe ry se hitako ny fampitatana izy roa teny analakely omaly tena diso ianao erika fa amin'izany lera voatondronao zany dia tany am-piangonana izy nianatra hira ary amin'ny 5 zareo vao mirava so dia mba olona mitovy zany dia ny mbola tsy tezitra dia lazao ny marina fa maninona moa tsy nolazainao ny sarika ny momba ny mariazinay izay tao amin'ny volana juin fa tsy vomaly ve nitapaka iny resaka iny sady sarika ane mila mpiomanina tsara fa tsy taiterina ohatr' zany aza matahotra anao fa tsy maintsy manaiky izy bon tsy mila resaka lava zao hoentsika any amin'ny dokotera indray sarika fa raha mbola virjiny tony teo aloha izy dia matoky ianao a fa raha tsy zany kosa dia efa fantatrao ny toyiny ampiomanao ry izy fa mirotolakandro ao mandeha maka anareo ao eny ary erika fa ampiomana azy mihitsy a ory sarika aizainao hoe fa ahoana ary dada fa iny ty mataitaitra ny dada tena mila miresaka maika antsika mianaka fa mandeha ny fotoany efa fantatro ny zavadrehetra ary dada indrindraindrindra ny fifanarana reo serika tsy maninona ary dada vonina ny anao sorona ny fitiavaka raha izany ny toa mpilamina ny fiainantsika ay ve efa niresaka nareo mianaka zany eo ihany anaka fa raha tsy virjiny mony ianao dia mety anaraka hatramin'ny haiko raha nomba n'izany indray ry dada dia matoki anao fa mbola virjinya na dia mifankatia izay sy andro mpitendry ao am-piangonana ay ve nareo sy andry anaka mifankatia marina ihany zany no tenin'ny erika tandremana ho anaka fa zava-dozany zany teneninao zany ka izy enery dada no tena tiako e za koa ny anaka efa elany tsy ritra ny zazalahy iny raha mba iandro mantsy ny vonatoko fa tsy erika ratsy toetra oka izay ry dada misaotra anao ano ny toetsaina nananao dada fa maninona ao atsika raha mitsoka e miaraka amin'ny andro makany amorontsiraka tsy mety zany anaka fa tsy maintsy hotrarytsika raha manao izany erika mantsy ka tsy misangy nefa iandro no sitraka ho vadinao zay zany erika fa leo amin'izay zay mianaka dia hamonjy vidina fa reny moa zava-nisy efa hitanao ny laminy raha iny tany amin'ny dokotera teo iny loha hitako hoe fa milamina e fa zao a tsy mila lehilahy miaraka amin'ny sarika intsony manomboka izao ary andefa pitsikily maro a fa raha azoko tonga dia fitaiko manomboka izao za efa fantatra reo ihany fa tsy misangy a eny ary veloma erika fa efa eny zay dada fa atao ahoana ny anambady niny olona tsy matao todiny eny tokoa arainy tena misy foana ny mampahorina dia manan-karena azy tsika nareo mianaka koa reto ohatran'ny be safary fa aleo aloha tsika hivavaka apetraka amin'Andriamanitra dia ho hita eo tena marina tokoa izany tenin'ny dady izany aleo apetraka amin'Andriamanitra fa izy ny mahay ny zavatra rehetra eny ary andaontsika samy andohalika hivavaka telo volana mantsy izay a tsy mba nahitany sarika intsony a sady tsy tonga mivavaka izy sady tsy nanao répétition koa inona ary nahazo azy e aleo rangaha fa andeho any an-tranony ihany a hijereko izay mahazo azy nefa atao matahotra ny dadany a aleo rangaha esoriko ny tahotra tia hitan'ilay malalako aho zany fa iza no tetavinao ry tovolahy mialatsiny fa masika be mipatron anay a tsy maintsy manontany a azafady tompoko saika mba hitady any sarika re za raha azo atao e ory sarika misy mitady nareo e ndrasy fa ho avy e oe iandry manahoana kiry malala tena nalahelo be andria dia tonga ty izao e za koa ngery andry mbola tsy miova ny foko e iandry a mbola tsy afaka atondoko angely sangisangy sy orikorokana ataontsika iny saingy maninona indray ry sarika
saingy tsy anjara angambany antsika ry andry ahoana tsara ry sarika aleo mihitsy angambany ianao mandefa sao tratra ny dady eo ka dia raiso ty numéroako ity dia mifampiantotsika dia ho azavako anao ny tena mariny andeha tokoa raha avako kanefa misy mbola manantena fa tsy maintsy anjarantsika sy anao ny vady izay fa atsoko ianao rehefa aveo e ity zany ny numéro atsoko anao a oe iandry a iny taminy ary erika dia vitany erika ve zany ry sarika tena mba tsy matahotra an'Andriamanitra kosa ny erika zany iandry a dia zay le izy fa mampitandrina anao amin'iny erika iny izay dia veloma iandry a sao lany ny kredi anao dia manantena anao ary malala tsy maintsy anjarantsika efa aza matahotra ianao e efa napetrako amin'Andriamanitra mantsy eo aleo raha ngaha tena hivavaka sy hifahadianina mihitsy tena hitolona amin'Andriamanitra mihitsy fa tsy zakako mihitsy ny ataon'izany erika izany mampalahelo anay sarika sy ny ray aman-dreniny vitandray moa zany iny ny fifadikanina izay nataoko fifadikanina 3 andro be zao mino aho fa hamaly vavaka ny tompo amin'izay zavatra nataoko izay mino aho fa anjaranay sy sarika ny tsy maintsy hivady alaloha hiditra ato an-trano amin'izay fa tonga ohatray ary toa misy tôbila mijanony ry 4x4 maizy mpitaratra reny fa misy olona mivoaka tena zandarma marina ary me manantona tena izy zany fa anao inona ary dia apetrako aminao Jesosy ny fiainako fa dia tsy fantatro intsony manahoana tompoko inona kay ny azo anampiananareo ianao moa no andry eny tompoko fa misy inona kay azafady hanaraka anay moramora sa asiako an'ity fa nanao inona re za tompoko no entinareo tsy mila be fanontaniana lety fa zandarma zay maka an'la zao aleo raha ngato de veresiko amin'ity vodibasy ty marary re tompoko fa za atao azao patory zalafa efa torana io ao anaty fiara ao ohatra ary aiza ary za zany tena mifatotra daholo ny tongotro sy ny tanako mba aiza ary ty toerana ity zany marary be koa zany lohako zany tena toerana ratsy sady maimbo zany misy anazy zany jiolary ve no nitondra anasa aoka fatadidiko le nalain'ny zandarma iny dia mivelesiny tamin'ny vodibasy zay ny tadidiko zao dia zao ndray aiza ary ty toerana ity aleo hivavaka fa mino fa ny tompo mahay zavatra rehetra ary tsy manary ahy amin'izao sarotra zao Jesosy eo hitanao zao ady atrehako zao fantatrao ny lalana hitondranao ahy ary mino aho fa ianao manana ny hevitra izay hiverana tompo ary hevitra tsy hitondra loza zany fa hitondra fiadanana ary matoky anao tanteraka Jesosy eo ninonina miantra ninonina mitona aza matahotra viandry fa tsy anary anao aho na andao anao matoky anao Jesosy eo amin'izay lalana rehetra hitondranao ahy eny tiako tsapanao ny fanaitainako tamin'izah nijaly ambony tany mba amin'izay olona rehetra Jesosy eo tsy zakako izany fanaitainana nazo anao taminao tetỳ ambonin'ny tany zany efa fantatro ary tena tsapako fa nijaly ianao ary nandatsaka ny rahanao mba ho famelana ny elokay zakako izany Jesosy fa aza-piarina amiko zao Andry ninonina miseho dia ombanao mandrakarika ao eny tompo manaiky aho ary matoy ianao manao izao zavatra izao dia fantatro fa mahasoa ahy zany
Iandry tonga soa eto amin'ny afo be eto tany ianao. Mba fantatry lamory andro hoe izy zao miresaka amin'lahy zao. Fa izy ianao tompoko? Zany no Erika, fofombatin'ny Sarika. Ary fantatry fa ialany no manadala ny lohany, ka aza manantena ny voaka velona eto ala androany. Ho fantatry lahy Erika izao androany. Zay ary le nitenenin'i Jesosy marina. Dia hijaly aho zany dia ho faty, ary mety hitsangana maty koa ve? Tonga zalahy, tonga dia efa tsy eo amin'irety fantika rehetra rehetra ny tanany sy ny tongony a. Eo are, tonga dia andambe. Tonga dia sinatry andriandre, atao rehetra. Mifona re tompo fa marary. Jaly! Aleo asiko an'ity satroka tsilo ty ny lohany mba hangirifiry tsara. Ray aho, mamelany aloha fa tsy fatany izay ataony. Ka ahoana, marary sa mangirifiry? Mba hoaka izay re tompoko fa tena mijaly ah. Mifona re. Aleo nga velesiko amin'ity rotsy vity ah. Aleo taperiko amin'ity sabatry ty amin'izay ny androm-piaina ny lahy. Inona ny lahy? Tô ty gatana akory zalahy. Veloma tany, matoky anao a Jesosy. Vita ny tantarany lahy zay ry andry a. Anary ery sisa Sarika Virgine. Aleo amin'izay tsipy anaty rano any ty. Io ry zalahy batao ah. Ve ohatr' izao ny olona rehefa maty e, ny fanahy zany mivoaka ny vatana, dia ahoana dia ho aiza zany za zao? Hoay, ary toa misy hazavana boribory ohatry ny tonelina avy any an-danitra makaty amin'ny tany, ary iza koa io olona miakanjo fotsy lava be sady mamirapiratra io? Iandry, vita ny atinao, ary tapitra ny fijalianao faorianao. Efa nandresy andao iaraka ody any paradisy any amin'ny Jesosy Tompo. Ahoana hoe tompoko? Andeha ody any paradisa? Dia ahoana ry Sarika? Ahoana ny ray aman-dreniko? Ahoana ny zandriko? Aleo re za tompoko mba hijanona raha mety. Mba miangavy re tompoko. Avy ianao mihitsy mba hijanona e. Fantatry ny fanahinao, ka noho izany manana telo andro ianao. Sainy tsara, irery misy safidy anankiroa. Safidy voalohany, na ianao ody any paradisy, teo sambatra ny fanahinao, ary fisonony ny sainy na alahelo na tomany. Safidy faharoa, na ianao mijanona eto ambony tany, dia averinao vatana ny fanahinao, ary miverina ny fiainanao teo aloha ianao. Zay no izy fa afaka telo andro tsika mihaona. Lasa le anjely, ary nikatona koa ilay hazavana lehibe sady miendrika tonelina teo. Fa tena nagagana aloha tsy naheno ny Erika anaty eo e. Ahoana moa, andraso hoe tadidiko tsara? Aleo amin'izay tsipy anaty rano any ty. Io ry zalahy batao ah. Erika, aza tsipy anaty rano any ry Erika, vatako iny a. Miangavy ry seha. Oka re ry seha. Mba ho entany amin'ny fianakaviako re ry seha, ny vatako iny fa aza tsipy anaty rano. Tena tsy maheno anahy mihitsy Erika zany a. Ohatray marina. Dia izay le izy. Rehefa tsy naheno anahy Erika dia niseho le anjely sy le hazavana lehibe. Alao ody amin'izay hoe efa hariva koa ty ny andro. Za zany efa manana ny dada sy neny. Neny eo? Ara-baolo zary nefa tsy nandeha anie zay e. Na alahelo mafy anareo dia tsy nandeha mihitsy. Neny, ary manina ary neny tsy mamaly e. Fa tezitra amiko angany eny e. Loza neny mirahira fotsiny. Zaho a tsy nandeha fa nalahelo anareo fa efa nisy an'ilay anjely iny ke saika anay e. Neno ah, maninona ary neny ity tsy mamaly mihitsy. Fa tsy hitan'ny ve za ty resaka amin'ny eny ty e.
aleo aloha tsy amin'ny sarobidy tsy nefitra fa inena ohatry ny tsy azoko mihitsy fa miavinavina be a. Sarobidy eo avingendria ty raha zoky e. Sarobidy hoa sarobidy fa maninona ary ny olona rehetra tao tsisy maheno anay e. Erika tsy maheno ah, neny tsy naheno anah, sarobidy koa ty tsy maheno ah, fa maninona ary sody tsy hitan'ny zareo ary zao fisiko zao e. Aleo mihitsy zaho any andry Sarika rangaha, izy angamba mety aheno ah. Tonga eto amin'ny tranon'ry Sarika. Aiza moa le sonnerie teo? Ay tika ohatray ary tsy mety voatsindroko mihitsy izany sonnerie izany a. Ay voafinga mivato kosa zany. Ay oay e, ary lasa tafiditra tanaty tamboho andry Sarika a. Ay ve za ty afaka miditra na dia amin'ny rindrina ary? Ay moa za tsy olombelona vatana intsony fa efa fanahy, zay vao tsaroko. Ay ve mba mahagaga. Ary aleo tonga dia hiakatra any amin'ny Sarika any ambony any, mety ao anefitra n'izay izy a. Io Sarika io ary toa mitanondrika be ary izy zany. Fiinona ary mahazo azy? Sarika eo, tonga ilay malala anao e. Za ihany ty. Sarika, manahoana ho ahy ianao? Tena tsy maheno aho koa Sarika. Sarika, alao e fa matonoko. Sarika ho ah, tena tsy maheno mihitsy. Tena tsy henon'ny olona intsony aho zany raha azoko tsara. Tena naleoko ihany niakatra tany ambony tany amin'i Jesosy raha izao no izy ka tena nanenina aleoko ihany nakany paradisa. Ka i Sarika koa tsy maheno aho mihitsy. Zay zany le hoe fanahy. Tena mijaly loatra raha izao ny zava-misy ka. Oay, ino ny maman'ny Sarika efa manampina azy? Aleo enona hoe zay resany. Sarika eo, avinge zanaky neny. Fa ahoana izay ry neny a? Ao koa tony tsara ianao anaka fa misy vaovao ratsy olazaiko anao. Fa vaovao ino izany ry neny a? Neny koa mampatahotra. Sarika, nodomandry angiko io le andry sakaizandry. Ahoana tsara hoe ry neny? Maty hoe iandry? So dia manofy ary neny. Marina zany anaka, angamba tsy anjaranareo niaraka. Mahere zanaka, asa tao mankivy zany fa izany angamba ny lahitr'Andriamanitra. Neny a, tsy rariny kosa izany. Tsy marina ka, tsy marina ho a neny a. Dia ahoana hono no nahafaty azy? Hita tany anaty rano ny razana ary efa simba be, fa ny kara-panono sisa no nahafantarana azy. Meomana anaka fa andeha mangy antsika. Rainareo zay efa miandry, sa ianao tsy andeha? Ahoana kosa moa zary neny tsy andeha? Tsy maintsy mandeha fa te hita azy farany ahy. Raha mba nahenao ianao mantsy ry Sarika dia afaka nampahery anao ah. Saingy indrisy fa za eto anilanao nefa dia tsy henonao akory na ny feoko na ny fisiko. Aleo za andeha aloha fa tsy tatiko ny mahita an'izao e. Tena mampalahelo any mahita an'ireto mpianakaviako votona alahelo kotsany ranomaso. Ineny zany moa dia impiry-torana ao anatin'ny adiny iray. Jereo rehetra zandriko mipitrapitra mampalahelo. Tsy henon'izy ireo akory nefa ny feoko miteny aminazy hoe maherezy ianareo. Isafidy kely moa dia tsy mitsahatra miteny hoe mifahazazoky mifahazazoky. Tsy fantany fa vatana mangatsiakako sisany io, na ny fisiko raha tsy fantany akory. Tena raha izao ny zavatra nisy a, raha fantatro hoe ohatr'izao dia naleoko ihany nandeha nakany paradisa any amin'i Jesosy Tompo. Tena malahelo ahy e. Tsy tantoko izao e. Aleo andeha indray aloha ka andeha any amin'ny Erika aloha za hijery izay ataony any. Izy mantsy no nahatonga an'izao zavatra izao. Ay ve ka Erika ny tompon'ny orinasa esako e. Ay tena manan-karena be tokoa Erika. Fa maninona izy manao toetra ratsy ohatr'izao nefa n'olona mba manamaha izy azy ihany. Tena tsy napoziko.
asa koa izay nahazo aho fa tao anatin'ny 2 andro izay dia nanara maso any Erika foana ny nataoko ary ao anatin'izany dia mijery ireo fananany ny toe-bolany any amin'ny banky ny momba azy rehetra izany dia efa fantatro avokoa fa dia tsy fantatro hoe inona no nahatonga nanara-maso an'izany zavatra rehetra izany. Io Erika io falifaly lalandava ohatran'ireny tsy nisy ninana taon'ireny fianakaviako anefa ry mijaly mampalahelo isarika moany dia tsy haiko intsony izay nahazo azy raha pitsikoa no alevina mantsy ilay nofo mangatsiaka an'ilay vatako. Erika nefa ty tsy miasa saina ninina fa mieritreritra n'ilay mariazy atao raha afaka pitso dia ny mariazin'izy sy Sarika. Oay, ary misy mandondona izany varavarana Erika izany a. Izy izany e, mandroso e. Misy nitavy avao patoro. Asaiko mandroso ao amin'ny salon izy e. Ka hoana inona ny atindianao ramose? Manao ianao ry tovolahy. Salama tsara fa ny atindianao resany e, somary maimaika. Tsy izany mantsy fa paster Tsatsinanina tsy ny tenako. Toy izy ny teninao fa maika. Misy afatra avy amin'ny Jesosy nampitondray ny aka izay no natongavako aty aminao. Izay indray rangaly fanasana doa. Izao izay tianao lazaina fa maika. Erika, moramora ianao e. Hitanao faminaniana avy amin'ny Jesosy anie izany e. Hoy Jesosy tamiko, ilazao Erika fa be loatra ny fahotany, fa raha tsy mibebaka izy dia ho faty ary ho verany amin'ny afo be ny fanahiny. Ka miangavy ianao Erika, enoza teniko aminao androany izao fa monjena ho anao ty androany ty. Mibebay Erika, mibebay ianao fa Jesosy mihitsy no naniraka hiala ny enina farany aty aminao. Ataoko hoe adala anao ka tezitra. Ay maniratsira be Erika izany a. Nefa dia tena hitako mihitsy fa olon'Andriamanitra ilay lahy miresaka amin'io. Inona ary dia ataony Erika? Za koa tsy afaka andresy lahatra azy, za tsy hitany. Erika, hitanao Jesosy ny teny tamiko a fa hoe fotoana farany anio, raha tsy hibebaka ianao fa hanamafy ny fonao dia ho very ary ho faty anio. Tena marina izany Erika, mbola tsy tara nefa ianao zao, mbola fotoana mety hibebanao zao. Miala ny enina farany aminao ny tompo Erika, aza tao tsinitsininy izao fotoana izao miangavy moa e. Tsy mila n'izany Jesosy izany a, ampiadanako ireo arena be ananako ireo, ary neo faty ianao fotsy voloa no maty aloaka raha ngaty a. Lasa ianao mandeha any sao taperiko amin'ity basy ity ny hainao. Erika, andeha tokoa kanefa tsarovy fa ny tompo no naniraka ary hafanenina tanteraka aminao zaho sy ny tompo. Hoadray tena mampalahelo Erika, tena tsy mba nakatoan'ilay mpanompon'Andriamanitra marina. Azy izay azo azy. Jesosy a Jesosy. Ay, hoadray, ary niakarapoka tamin'ny tany Erika izany a. Ho ary tao ohatran'ny safotra izy izany. Ohatra hoe ary ato koa ohatran'ny tsisy olona mihitsiko. Za tsy afaka nampy azy satria za fanahy. Ary toa mivoaka vao amin'ny vatany Erika koa ny fanahany. Hoay, maty izany Erika. Tena maty marina Erika. Ary hitany kosa zany a, ary toa mijery aty aminay izy. Oay, ary toa iandra. Fa nga ianao ty efa maty, ary izy koa ty mioaka amin'ny tany ty. Erika, efa maty tokoa ange za ry se. Fa ny fanahiko io miresaka amin'ny se io. Mifona iandra, aza manangatra moa e. Tsy manangatra Erika, fa hitany se koa ange efa maty e. Io midaraboka amin'ny tany io zao ny vatany se. Fa ny fanahany singa zao no miresaka amiko e. Sika zao samy fanahy no miresaka. Ahoana tsara, efa maty izy a. Tena marina zany le resaky pastera teo. Azarina le tsy andra, tena ifona amin'ny Jesosy any a. Erika, tena tara loatra ianao e. Teo anie le pasterinina ndresy lahatra anao, ianao naniratsira. Oay, ary inona izany? Oay, ary toa misy lavaka be tampoka teo ty tany ty. Oay marina, tena misy devoly anankiroa lava tandroka be sy lava rano be miakatra reny. Iandra, matahotra ny reny izy zava vondeo a. Tena mampalahelo Erika, taritaritina ohatran'ireny fatinaliky reny marina. Ay, tena na dia ratsy aza nataony Erika tamiko dia malahelo mafy anazy ny foko a. Tena lasany amin'ny afo be Erika, mampalahelo.
mikatona marina ny tany ary tony verina indray le azavana boribory lehibe hitako tamin'ny afakomaly fangamo androany le fotoana ohatry ny rapitso le izy hoay ary iny koa le anjely ary inona indray ary nolazainy manahoana tompoko fangamo tompoko tsy rapitso le fotoanantsika iandry tokony rapitso tokoa ny fotoana saingy misy zavatra lehibe ambarako anao zao iandry ahoana ny fanapaha-kevitrao hijanona eto tany sa ho any paradisy araka ilay resaka efa ny fanaovantsika eny tompoko tena rehefa nandinika dia malahelo mafy an'ireo fianakaviako sy sarika asa angamo izay anjo azy raha fantany ihany koa hoe maty zao erika tena aleoko tompoko mijanona eto tany tena tsara ny safidinao nefa efa simba loatra ny vatana tokony hiverena amin'ny fanahinao dia tsy maintsy ho any paradisa zany tompoko indrisy mantsy iandry raha tena tianao nijanona ety ambonin'ny tany dia azo ampidirina amin'io vatana erika io ny fanahinao zany ve tompoko tena lalina indray zany eny tsy maninona ary tompoko fa ampidiro ao za koa mbola te eona amin'ireo fianakaviako iandry tia misy zavatra farany alohan'ny sarahantsika tsarovy ry andry fa io nofo sy raha hitafianao io dia tsy andova ny fanjakany lanitra ka noho izany dia mivavaha mandrakariva ka aoka hijoro amin'ny fanompoana fa efa fantatrao fa tsy foana tsekory ny fikelezanao ainao amin'ny tompo iandry zay fa lasa ary asadiny mivavaha mandrakariva oay tena tafiditra tanatin'ny vatany erika aho manofy ary ve za zany sa tena izy dia lasa erika zany za sa iandry ny antsona oay lasa koa le anjely ary nikatona le azavana mamirapiratra teo inona indray re zany no atao ary misy mandondona ato zany mandrosa saika anaty sasakafonao fotsiny patro misaotra rse raha mba fantatrao mantsy rotovy lava efa tsy erika ntsony ty fa iandry eny tsy maninona zany fa zao angamba ny sitrapon'ny tompo le anjely ty moa ny teny hoe mila mivavaka sy miambina mandrakariva aleo raha ngafa apetrako amin'Andriamanitra aloha ny fiainako dia avy mandany andreto sakafo reto aho makany andry sarika dia olazaiko andry sarika ve mariny sarotra amin'izareo aloha ny ino an'izany hoe iandry fa tsy erika nefa ny tompo mahay zavatra rehetra ka aleo apetrako aminy aloha ny fiainako dia ho iteny toy eny ary za moa toa tsy mahay mitondra fiara dia ahoana re zany aleo hiteny amin'ny zalahy reto fotsiny hoe mila sofera tena tsara le sakafo teo zany tokoa zany le hoe nofo amandra mihinana sy misotro aleo amin'izay tenenina ry zalahato reto ory zareo ohatry ny andeha hivoaka kely fa mila sofera fa nga patro lasa tsy mahay mitondra tobilina anzay tsy zany se fa mba tsy mitondra kondra indray dia anahoana re zao mety ho fianaoko amin'ny sarika sy ireo ray aman-dreniny hitako ny hevitra rehefa tonga any aho dia hifona aloha zany hoe hifona zany noho ny amin'ny zavatra vitany erika rehetra hatramin'izay zany hoe misolo toerana ny erika tanteraka aloha za ary asehoko andro zareo fa olona efa mivavaka ary efa olon'Andriamanitra efa niova ka noho izany dia tsy maintsy ho azoko ihany ny fony fa aleo aloha hotazomiko tsy ambaratelo zao zavatra zao fa any andro any volana tsy maintsy ho fantatra izy ireo ihany ny marina dia rapitso koa no alevina ilay nofo mangatsikako tena tsy hanatrika ny olo zay aleo rehefa voalevina ny razana dia zay vao makany an-trano ary mifanazava amin'ny dada sy neny anahoana reny zao ny hafaliany dada sy neny raha mahafantatra hoe niverina indray zaho iandro zanany oay ary raha afaka pisy tokoa moa no mariazy ny erika sy sarika dia inona reny ataoko hisoloterana ny erika ve za aleo raha ngafa tena tsy maninona zany aleo za hisoloterana ny erikako zange iandry
ary tanteraka ihany izany le fikasako a izaho iandro no atao mariazy aminao ry sarika fa nivatany fotsiny ny erika tanteraka ihany izany mpanindriko a ary anaona koa ny hafaliany sarika raha mahafantatra hoe iandro ity fa tsy erika. Patro, efa vonona le tôbilina dia efa ao koa le chauffeur le. Ho avy ry sea. Ie, ho avy. Tena nahoana reny toy an'izao tantarako izao e. Raha ny saina amin'ny maha-olombelona aloha tena tsy vitako izao e. Fa mila petraka eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainako rehetra ary izy no mitantana ny diako. Mino aho Jesosy eo fa izao ny lalana hitondranao ary tsy hevitra hitondra loza fa hitondra fiadanana. Odiny aty eo. Ay ve erika ihany mandroso ry sea efa milamina ny zavatra rehetra sady sarika koa efa vonona tsara izy. Dadany sarika tsapako fa tsy nety ny zavatra nataoko anao e ka tonga hifona aminao ary mamela fa vonona niova ary tsy erika taloha intsony ity fa efa niova anarana e. Steve indray antsoina niova hoe ianao erika mamela anao ahy tsy misy tsy ho diso eto ambonin'ny tany fa ny fahatsapahan-tenanao anie no zava-dehibe. Tena misaotra ry dadany sarika ary aza atao erika izany intsony moa ny anarako fa mba atao ve Steve ao fa zange efa niova e. Oay, tena niova tokoa ve ianao ry Steve amantsy? Tena efa niova tokoa ary sarika. Afa le erika taloha iny fa efa an Jesosy azao e. Oay, aleo izany tsy ovana ny programa fa tena vonona ry Steve. Vonona amin'inona moa ianao ry sarika? Vonona ny atao mariazy aminao. Sarika, tiako raha mba antsoinao hoe iandro ny anarako satria za te hisolo ny toerany andro eo aminao. Rehefa niova fo fotsiny ianao dia tiako e fa tsy hasolo ny toerany andro mihitsy ianao. Ngay ianao mahay mihira sy mitendry ary mamorokira koa. Zany ary ny tena zavatra tena haiko izany teneninao zanyko. Izay zavatra hainy andry a dia haiko daholo daholo fa afaka manao test tsika raha tsy mihina ianao. Ndao ary e, hoento tiry dada io gitara io dia meo any Erika. Tiry Erika reso gitara ty a. Raha lavitra anao aho dia ho feno aia. Raha lavitra anao aho anjakany tahotra. Raha toka tsy eo ianao miady irery foana. Oh, aleko ihany hitoetra eo anilana. Hitanao zany? Oay e, tsy izany ve le hira nianarana isyandro tany am-piangonana? Fa ahoana ny nahaizanao an'izany ry Erika ve? Iandro ahy antsoina. Mbola fantatrao ny antony ray andro any. Raha ny fahaizanao mihira sy ny fitendrinao sy ny angolanao dia tena iandro tokoa aloha e. Fa raha ny tarehanao aloha dia tarehany Erika ka. Satroko ry zareo hiara hikorana aminareo eto foana fa atsika moa mbola manomakomana n'ilay mariazy ravaka pitso a dia aleo aloha izany dia kely fa mihaoneo foana tsika e. Dia arabaina zany ry zoro kely amin'izao andro malaza anareo izao a dia mba maharetatra amin'ny farany e. Misaotra betsaka ary dada mitso-drano a. Dia ianao koa nisaorana be ry dada. Tena tanteraka ihany marina ilay nofinofiko. Mahamaly vavaka ny tompo a. Lasa mpivady any izay sarika. Odiny ato.
Manahoana ianao ry tovolahy? Manahoana tompoko? Izany tompoko fa izaho no tompon'ny orinasa niasany andro zanakareo tamin'ny fahavelomany, ka mba misy dinidinika kely tiako atao aminareo e. Mahazo mandroso ve tompoko? Mandroso anaka, dia petrapetra fa akaram-boankazo kely vetivety ho anao aho. Tena hitako mbola ao anatin'ny alahelo mihitsy dady izany a. Raha mba fantatrao mantsy ry dada fa izaty. Aza dia misahirana re tompoko. Izany azo lazaina hoe tsy vahiny intsony ny ato e. Iandro koa mantsy no anarako. Misy vahiny tsika. Manahoana ianao anaka? Manahoana mama? Isa marina hoe ilay anaranao teo Iandry, mahampientsi-po ahy zany anaka. Izany ilay anaran'ilay zanako. Tena mitovy ny anaranao io a. Aoka rery mama fa efa eto aho isolo ny toerany a. Fa isolo ny toerany ahoana anaka? Izao re ny tena tindrehako ry zareo a. Tena tiako ny manampy anareo a, ary tahaka ny ray aman-dreniko no everako anareo, ka indreto misy vola 20 tapitrisa ariary atolotra anareo. Tena fo madio a, ary raiso tompoko fa tena omeko anareo reo. Ny zavatra mba tiako angatahana aminareo fotsiny a, dia atao ohatrany hoe iandro zanakareo ihany a. Izaho mantsy tena vonona isolo ny toerany, ny toerany eo aminareo izany. Tena misaotra anaka noho izao zava-dehibe ataonao izao, indrindra ny fanomezana, ary vonona izahay handray anao hosolo ny andry zanakay. Tena tsy hitako tsony anaka izay ho lazainy. Mankasitraka feno anao a. Raisinay ho zanakay ianao, na dia hoe tsy hasolo tanteraka ny toerany andry azy. Aza matahotra nareo fa mahasolo tanteraka ny toerany ahy e. Ahoana hoe anaka, tena mahasolo azy ianao? Ao ary fa hoporofoko aminareo e. Afaka hoentinareo any amin'ny efitrano andro ve za? Ka ny lakile ao anie anaka tsy hitanay e. Tsy hitanay mihitsy nampirimany andry azy. Izy moa iny mahateny. Andao rery dada sy neny fa hitako misy ny lakile a. Ange eto ambony eto. Eto. Ato io ilay lakile. Hoay, fa ahoana izany? Tena hitanao tokoa ny lakile. Fa iza marina ity e? Sa avelony andry? Manahoana tompoko? Hoay, mirana kely marina. Manahoana kia? Inona vaovao andry? Avy nianatra? Aloha bizy amin'ny zoky aloha e. Hoay dada sy nena ary mitovy amin'ny fataony andro nataony olona io. Aleo aloha izany dia kely fa tena malahelo any andro izany ka. Mijanona aloha anaka fa misy zavatra tsy dia mazava aminay koa ane. Mirana, alaiva aloha kely kitarako ao ambany fandrianao fa iry izay sy mama. Fa iandro ve ianao e? Tao mahafantatra hoe misy kitara atao ambany fandriana. Aleo ary fa ataoko ilay iranay sy neny iny e, dia ho fantatra ireo sy ho tsapanareo hoe iza marina. Ry Jesosy kapiteny mahery, aza ve elana ho irery, fa miady ty mpanompo, mila vonjaminao rery tompo. Ianao rery ahany, nombahany fandreseko eto antany, aza ve elana ho hijaly, fa ianao ho eriko hatrany. Tena tsy maka ny zanako marina, niova endrika fotsiny izy. Tsy misy olona mahainga izany izy izany, afa-tsy izahay mianakariry, fa alobe aho.
tena faly ary mama rehefa fantatra hoe tsy maty a. Tena fantatro anaraka fa iandro ianao. Tena fombanao mihitsy no mibata ohatr' izao rehefa fenao valiana ny fonao. Zay vao tena mino aho fa tena iandro marina ianao. Safosafonao foana ny loaka rehefa faly toy izao ianao. Tao tsy maty ka ianao fa magaganay fotsiny ianao no vahendrika. Tena misaotra an'Andriamanitra fa fantatra ireo fianakaviaka ihany. Tena faly ny foko. Tena za tokoa tiry zareo a. Fa ireo fiatsika nataoko rehetra eo anie ka efa voajanahary fa tsy fanay niko e. Iandry mba azonao azavaina aminay ve ny anton'izao zavatra rehetra izao e? Aoka ary angila tsofiny ianareo fa ho tantaraiko anareo amin'ny Tsipriana ny zavatra rehetra e. Dia izay nitantaraiko anareo izay no izy e. Fa niangatahako aminareo fotsiny a. Dia aoka aloha mba ho tazontsika tsy hambaratelo izany rehetrarehetra izany a. Tena lalina izany anaka. Dia lasanao azy izany ny fananany Erika iray manontolo. Ay ve efa nivady nareo sy Sarika ry Andry a? Mba dia ahita an'izay finantovaviko izay a. Endry dada sy niny a. Tena efa mivady tokoa izay Sarika ary lasako azy ny fananany Erika iray manontolo. Fa na i Sarika sy ny dadany anie dia mbola tsy mino hatramin'izao hoe Andry e. Fa mino aho fa ndray andro any mbola ho fantany ihany. Fa na izany na tsy izany aloha tena feno hafaliana ny foko e. Satria nareo ray aman-dreniko dia efa mahafantatra tsara amin'izao. Ary mino aho fa efa maivana angamba ny alahelonareo izao e. Tena tsy mahatsapa alahelo intsony anaka amin'izao a. Ary ilay fahoriana teo dia nivadika sambarana noho ny fahalalana ny marina rehetra. Aleo aloha zary dada sy niny andeha hamonjy ny tokantranonay sy Sarika. Sady misy resaka ho ataoko aminy anie e. Mba hanampy anazy amin'ny fahalalana amin'ny momba. Sarika tadidinao ve le teniko taminao tamintsika nitsangatsangana teny Analakely taloha iny? Fa oviana moa tsika no nitsangatsangana teny Analakely. Dia inona koa le teniteneninao tamin'izay fa tsy tadidiko? Le hoe tsy hanambady mandrakizay ary Sarika raha tsy ianao no lasa vadiko. Tadidinao ve? Fa iza marina ianao e? Steve sa Iandry sa Erika? Sarika, tonga ny fotoana ilazako anao ny tena marina. Iandry aho. Fa raha ohatra ianao tsy mino dia ndraso fa misy zavatra ho lazaiko anao ty. Fa zavatra inona izany e? Lazao fa mihaino anao a. Tadidinao ve tamintsika tamin'ny mbola kely iny? 15 taona tamin'izany a. Ary ianao kosa 14 taona. Dia nisy fifaninanana mihira tao am-piangonana tamin'izay. Ianao no nibatany ambara tamin'izay a. Asa raha tadidinao fa izany nampianatra ny hiranao. Zao ary raha tena iandro marina anao a, dia ina ary le hira nazahoako voalohany tamin'izay? Le hira hoe feno indray e, za ihany no namorona azy. Tena lasa ny saiko ary tsy mino aho hoe Iandry ianao. Ankehitriny dia fantatro fa Iandry tokoa ianao. Fa mba lazao ary hoe ny antony ry Andry? Eno tsara ary fa ho tantaraiko anao e. Fa izay lasantsika dia tadidiko avokoa. Sady manam-porofo izany izao zavatra ho tantaraiko anao manaraka izao. Dia izay no lazaiko anao izay no marina rehetra e. Asa na ino ianao na tsy? Izay ary andro vao tena mino hoe tena iandro marina ianao. Tadidinao avokoa ny tantarantsika rehetra. Fa ny tena mahagaga dia nanaovan'i Erika anao. Dia nahavita an'izany ve Erika e? Tsy nampoiziko mihitsy hoe Erika no havita ny toy izany. Eny e, Erika nge napalahelo ny farany. Ny masoko izao mihitsy no nahita an'ireo devoly nakazina nakany ambanin'ny tany ihany. Tena otsany foko tamin'izany. Avelao any izany Sarika.
fa efa mpivadytsika sy ianao zao a dia ndao no avy ny mpanjinina amin'izay. afaka heritaona tateo ariana dia niteraka zazalahy kely izay mivady, nataony hoe finoana ny anarany. Lasa ihany ny saiko hoe ireto arena be Amerika reto ve no solon'ny nofoko izay nosombainy sa fitahiana avy amin'Andriamanitra. Tapa-kevitra ka namidiko daholo ny fananana rehetra. Ny atsasaky ny vola dia nomeko ireo fianakaviana erika, ary ny atsasaky ny vola kosa dia nanomezako any dada sy neny sy ny ray aman-dreniny Sarika, ary ny ambiny dia noentinay nakatia France. Izany hoe efa tsy mipetraka any Madagasikara intsony izany izay, fa efa tia France indray. Aty izahay no manompo an'Andriamanitra, satria fantatro tsara araka ny afatra ilay anjely fa raha miala amin'Andriamanitra na miny manota dia ho very tahaka ny fanahy iny erika izay efa hiantsika tamin'ny tantara teo. Noho ny fitahian'Andriamanitra dia nisy vazaha niara-ny asa tampoka ary nahatsangana orinasa iray lehibe aty France izahay. Asa ianao na anometsiny fa izaho ilay fanahy tavela teto tany. Dia nifarana treo ilay tantara izay natolotry ny ekipa mavitrika eto Andohan'ny Lakaka ho anareo. Tantara nampitondraina ny lohateny hoe ilay fanahy tavela teto tany. Tantara nosoratany Andria Tsiferaniaina Steve. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Jean Noël, Joro, Lertine, Mirina, Tolotra, Faby, ary nomena ny fandresena sy natenaina. Tompony andraikitra sy mpanatotosa nomena ny fandresena. Ny teo amin'ny lakon'ny teknika Joro Andrianirina.